Loan tempi tanana lonul li farla sumatar tanana lama peti mo ai zamu zan ti baru kana re eto tanana se chena ya kana la chela taret fatra ino mo zapas se fatra preescolar dentro fatra nele karazana nele zay tialo le fifidianana mba andeha fa vahoaka ny tsara fa tena mijaly zay raha hoe akaty Analakely zany nareo dia zay mba afatra izany aloha zay mba zay tsy mila mpanao politika mamorona zavatra ananana sy an'izany fa aloha zay mba hivarotra fa tena tsisy idirana ilay izy fa zay ifidy dia zay malala an'izay tiana izy fa fandaminana isika eto Analakely no anombohana izany fandaminana izany ny fandaminana voalohany amin'ny fanalalahana ny trottoir izay natokana mampandeha tongotra dia ny fangatana amin'ireo mpivarotra mba tsy hivarotra alohany amin'ireny trottoir ireny ny vahaolana mitokona no sady midina andalambe ireo zanaka an-tranon'ny volomboasary mpivarotra amoron-dalana eny Analakely sy ny manodidina milanja sora-baventy no sady mitsioka soufflé miantsoantso hoe tsy manaiky ny analana azy ireo amin'ny toeram-pivarotana mahazatra eny amoron-dalana mahatsiaro voafitaka izy ireo manoloana ny fanesorany be ny tanàna ary lalana manantsoa azy ireo izao amin'izao fotoam-pahasahiranana izao mahatsiaro voafitaka satria izy ireo no anisany nanome vato nandatsabato ho an'ny kandida volomboasary nandritra ny fotoana ny fifidianana ny fanesy teto amintsika na tany fifidianana filoham-pirenena zany na fifidianana be ny tanàna na solombavambahoaka raha lazana ny fomba hafa dia zao izy ireo no nametraka ireo tompona ndraiky mpanjakana maro izay no fidina teto amintsika toy ny be ny tanàna solombavambahoaka ary ny filoham-pirenena ankehitriny nefa to lasa no kakiriny ambotiana izy ireo ankehitriny raha ny oam-pitenenana malagasy no ilazantsika azy ny anton'izay zavatra zay zany dia nomena taratasy zay tamin'ny afako maly fa tsy azy varotana intsony ny toeram-pivarotanay zay ny varotanay nandritra ny 20 taona mahery manoloana ny zavatra misy eto amin'ny firenena ihany koa eo ihany koa ny crise ara-tsosialy io zany nenay mba hoe asa fivelomana melomana vady aman-janaka ny tanany teny meny be ny tanàna ary azo atao ihany koa hoe namitaka anay satria nidina tamin'ity toeran'ity izy tamin'ny propagande ary nampanantena fa tsy fanelingelina fa hiara iasa zao izy mivadika amin'ny zavatra ny teneniny ataovy ny fandaminana aloha zay ihany loha hivarotra satria ny asa tsy misy ny fiainana sarotra zay koa esorina amin'ny toerana hivarotanay dia tsy tafavoaka mihitsy zay mahatsikaritra ihany koa izy ireo mpivarotra amoron-dalana ny resaka eto hoe no ny fahatongavan'ny Emmanuel Macron sy ireo vahiny maro hafa ho tonga eto amintsika no antony analana azy ireo mba hanafenana ny fahantrana misy eto amintsika nanambara izy ireo fa tsy hanaiky hatramin'ny farany ary tsy hiala hatramin'ny farany eny amoron-dalana satria tsy tokony hafenina nizaniza ny fahasahiranana eto amintsika tsy mety ny mihatsara velatsy ho izy ireo mpivarotra amoron-dalana raha ny resaka tamin'ny mpanao gazety androany le fahatongava Emmanuel Macron filoham-pirenena frantsay mahatonga mampikorotana n'izao mpivarotra rehetrarehetra zao asa mety tsara velatsy nareo fa alao hita n'izao tontolo izao ny fahatrano Madagasikara raha mahita toerana hivarotana ianao mipetraka eo amin'ny sezy io zay napetraky ny vahoaka dia apetrao zay fa asa tonga dia korontanina dijadina tahaka izao nataonareo tsy mety zany voafitaka ny vahoaka voafitaka ny vahoaka ery ray zahay mpivarotra ray zahay hatrany Antaninarenina Ambosatovo Analakely Apeoriky mariana fa mpivarotra manodidina eo amin'ny 390 no kasain'ny commune Antananarivo renivohitra esorina eo amin'ny toeram-pivarotany mialohany hatongavan'ireo vahiny ho tonga eto amintsika manoloana zany rehetra zany tsara ihany raha averintsika ny tahirin-tsary hoe ireto no anisan'ny fitaovana politika mampandany ireo avy ao amin'ny antoko volomboasary ankehitriny moa lasa kakeriny ambotiana izy ireo ankehitriny
tairin-tsary roa samihafa nandritra ny etsika fotsy no asehontsika ito. Ny voalohany ireto fitokonana nanohitra ny etsika fotsy tamin'ny taona 2024. Nilaza izy ireo fa leo ny mpanao politika indrindra fa ireo mpanao etsika fotsy. Raha ny azy ireo manokana dia alefa ny fifidianana dia ny vahoaka no hitsara azy amin'ny alalan'ny latsabato. Zany hoe tsy misy rarahin'izy ireo ny fitakiana izay nataony etsika fotsy tamin'izany, mitaky fifidianana madio sy mangarahara ary ekeny rehetra. Tsy nisy rarahin'izy ireo an'izany. Ndao arahantsika kely ny tahirin-tsary tamin'ny 2024. Afatra ho an'ilay apôstôly 12 zany e. Avelo zay mpivarotra mba hivarotra. Aninona ty Analakely ary narefa raha hividy dia mbo makalesa ty. Zay zany tena leo an'ilay mpanao politika fa avelo zay mba hivarotra pilaminana fa zay mba mila vola. Dia aloha ilay fividianana mba handeha fa ny vahoaka ny tsara. Fa tena mijaly zay raha hoe akaty Analakely zany nareo. Dia zay mba afatra zany aloha zay mba zay tsy mila mpanao politika mamorona zavatra ananana sy an'izany fa aloha zay mba hivarotra. Fa zao zay dia efa tsy malafo androany. Efa tsisy olona nandalo tsony tety zao androany fa matahotra an'ilay omaly. Dia aloha zay mba hivarotra tompo fa tena mijaly zay. Dia aloha zareo mba hifanao maman'ilay problème niany fa tena tsisy idirana ilay izy fa zay hifidy dia zay malala an'izay tianay. Mangataka zay ilay mpanao politika rehetra anakorotana ny fiainana mihitsy fa zay any ho anay anio tadavinay anio. Fa ry zareo nefa manapana fa aloha fividianana an'izay dia izay tianay no mipetraka eo. Zay tompoko dia mangataka filaminana satria zay mpivarotra majinika any amoron-dalana fonenanay dia mangataka filaminana zay fa raha le grevy miditra zany dia lasa tsisy mividy any aminay dia lasa tsy misakafo zanakay dia aloha zay vahoaka zany tsara anazy. Tadiditsika ihany koa fa nisy an'ity horonan-tsary prix scolaire ty. Pikaramanady avy tao amin'ny vovonana Irmar ireto hitantsika amin'reto sary reto. Ny taona ireo mpivarotra amoron-dalana anohitra ny etsika fotsy ary tena naomby tokoa izany. Na dia eo aza zany rehetra zany hita amin'ny endrika ivelany fotsiny fa tsy mpivarotra amoron-dalana ireto hitantsika ireto. Nanontany mpanao gazety moa izy ireo tamin'izany hoe mivarotra inona izy ireo dia saika tsy nahita valy satria kofona tsy mahalala nahita valy dia farany ny teny hoe mpivarotra prix scolaire fitaovam-pianarana hoy izy ireo tamin'izany. Ndao arahantsika kely zany. Voalohany dia fividianana aloha ny olona hivarotra somba tsara fananamilamo be ty Aiza moa zany fivarotanareo eto misy kelinay dia Analakely rehetrarehetra. Varotra ina moa azafady? Zay mpivarotra prix scolaire. Eto mpivarotra an'ireny karazana ireny zay. Ho antsika zay mbola tsy maharaka, ndao arahantsika kely ny fanambarana zay nataony Arlala Ramanantsoa tamin'ny herinandro vitsivitsy lasa zay. Ndao arahantsika zany. Fandaminana isika eto Analakely no anombohana izany fandaminana izany. Ny fandaminana voalohany amin'ny fanalalahana ny trottoir izay natokana ho an'ny mpandeha tongotra dia ny fangatahana amin'ireo mpivarotra mba tsy hivarotra aloha eny amin'ireny trottoir ireny. Ny vahaolana entinay eto amin'ny commune urbaine Antananarivo dia amin'ny fisoratan'izy ireo anarana izay atao eny amin'ny tranom-pokon'olona Isotry manomboka Rapitso Atalata. Dia avy eo mivory indray mandeha dia ampahafantarina an'izy ireo ny toerana izay ahafahany mivarotra. Raha ohatra nareo mandalo amin'ny petite vitesse ohatra ny ditanareo fa tsisy mpivarotra amin'ny petite vitesse. Raha ohatra nareo ka mankeny Andravoahangy malalaka be no amin'ny tsenan'Andravoahangy fa mila rindra sy alamina izany rehetrarehetra izany. Dia manarakaraka izay zany amin'ny le mpivarotra amoron-dalana. Patrona nefa fantany ianao fa tsy ara-dalàna rehefa manjohitra vereo mandehana nefa dia tonga dia tany lasa io zany lalovan'le resaka politika be foana navoan'io hatramin'izay teo tata fipily efa tokony efa hatra tokony efa izy zany efa tokony natao ia zao dia reo raha mandeha kelikely indray zao dia misy dirana politika dia alindray aloha fa dia alay zoeny any antsay ma dia zay ny dirako dia misaotra antsika tokony zao. Io moa zany le mitovy ale hoe fifidianana dia andao amin'izay vita ny fifidianana dia barakay saka mba ohatra ny teanao haitianako zavatra pikavarina nandalo teoteko mety ho zay le izy vita ny fifidianana dia barakay fa rehefa talohan'izay dia hoe avy amin'izay taloha raisina ny antso manaraka miaraba tompoko. Miaraba tompoko. Allo. Manahoana? Miaraba zala. Salama ino idirako voalohany dia momba le resaka intoxication alimentaire zay natana
Zarina saminareo ihany ny endrika mato gouvernement no manao zavatra manao zavatra manao fausse information zany. Tsisy idiran'ny olona. Nareo ihany no sady mampiditra amin'ny mamoaka. Idiranao hatramin'ny base toliara. Tananarivo revohitra Analamanga tokony tsy aty toliara. Mandeha anao makany toliara dia teninao an'izany ny olona any. Mahita tombony alina reo fa tsisy olona grevy zany any dia hitanao. Hitanao eto amin'ny tanàna ianao mitabataba be ngahy ito any toliara. Tsisy idiran'ny toliara ny ety ary tsisy idiran'ny ety ny toliara. Fomba le resaka varitra amoron-dalana. Za tena tsy androko mihitsy alaka misy ny andro elan'ireo andara figalabonako amin'ny trottoir. Efa tsy azo atao dia tsy azo atao. Zareo no mifidy an'ireo tao. Misetrika fotsy teo fa nareo varitra amoron-dalan'ireo misy mitabataba tamin'io tsy fa tsisy varotana fa ny anay zanjy kely aky. Za aloha manoana ny be ny tanàna, ataovy be ny tanàna. Ngava amin'ny 4 maraina marary asy commando mihitsy. Na raha tiako raha rafilakrimogena mihitsy. Za no tena mihitsy. Zay misy raha fa tsy azo ivarotana tsy azo ivarotana. Fa ny olona eria ivato ery varotana nefa fizangezabeiko. Nena resy varotana kely sasesirifana eo Analakely io no amin'izay tsy ara-dalàna. Aloha asorony any. Efa foviana ny tenena tsy ara-dalàna. Asory any. Za tena manao anao be ny tanàna. Bravo be ny tanàna. Asory. Avelo mihitsy ho aloha tsisy zany. Ampanomena tary amin'ny tena be ny sotro tary zany fa tsy mety nakany. Le prix scolaire nefa lasa député le olona nyekerana to aizy zao. Zay natoko anareo tsy misy fampiniana zany efa miala dia miala. Soroy amin'ny lapelina mihitsy raha fa tsy mety haka rehefa tonga raha fa tsy be ny tanàna. Zay ngambany any to fa rehefa vendeza lava dia aloha andeha amin'izay raha fa ie io moa zany tsy maintsy jerena koa amin'ilay afiny anankiray zany le hoe izy amin'ny tombontsoa resaka hoe ny fiarovana mantsy izy hoe fiarovana ny ponina Antananarivo. Inona le ponina Antananarivo zany le hoe arovana amin'inona hoe amin'ny resaka lozam-pifamoivoizana mety hoe fifandonana amin'ny samy olona ihany koa satria ny varitra koa amoron-dalana raha sanatria ka hoe tsy manjify ianao fa mety mahavoahitsaka ny zoron-dambany. Le zoron-damba resahana zany le hoe le zavatra velatra kely eo mety tsy le entana fa le ametrahany entana dia olana be tonga hatamina fikasiha tanana mihitsy izy. Dia zany nefa tsy maintsy ero ary adidin'ny mpitantana ny tanàna tsy eto Antananarivo ihany fa amin'ny toerana rehetra le hoe miaro ny ponina. Dia tsy maintsy jerena koa hoe intérêt-ny le hoe tena ny besin'ny maro. Dia zay le besin'ny maro zay miponina zany ny jerena. Marina fa tsy ny tanàna rehetra Antananarivo avokoa dia misy varitra amoron-dalana avokoa ny quartier rehetra tsy zay ngamba le tena resahana fa hoe faritra be mpandalo ny antony dia hoe sady misy ady quartier administratif zany le eto ampovoanina Antananarivo no amara capitale azy dia ivezivezen'ny maro. Dia araka ny nambarana le mpiantso teo manana didy sy andraikitra lehibe amin'io ny exécutif eo anivon'ny tanàna Antananarivo dia ny fombiazan'izany ny andrasan'ny maro fa tsy le mandroso mihemotra ohatra ny ampirahandririna moa avoansery. Zay zany le izy. Satria izy io mankenina atao tokoa ne. Misy mifanadiovana dia 2 andro 3 andro 3 andro dia mangina ohatra zany zao le amin'ny moto le moto dia tsy mahazo manao kilaoty ary short ake moa fa afabera atao hoe kilaoty. Tsy mahazo manao scooby-doo. Tsy maintsy misy ari-tanana tsy mahazo manao akanjo fohy tanana dia 2 andro 3 andro dia rehefa avao dia nisy le manao hatramin'ny anina ary manao débardeur ao anatin'le fitondrana moto dia hitanao zany lasa goragora anatin'le izy dia zany fototra le tsy fampiana fanabeazana daholo zany rehetrarehetra zany andao zaty izy. Miaraba tompoko. Manao ahoana e? Miaraba tompoko. Fanaja Sokolay izy. Ndao ary. Fampiaraba. Nenany zavatra miresahako andaniko ny fotoana koa. Omaly mba nahita an'le vaovao fa tena nalahelo tena koditra. Eritrereto hoe mifamono ve ny malagasy. Izay mihitsy. Resaka fifidianana orevoly. No ny tsy fahamarinana dia tafian'le ray dia misy maty. Andreka. Ohatrany hoe tsy dikany amintsika tsony le vaton'olona. Tena mandaka le fanarato le tonga raha tsy amono ny voda mandrava. Zay no mahatonga ny teny rovina ary amin'ny fomba ahoana le plus vite possible mialatsia no ametrahana olona mpampiavana satria sady sambatra ny mpampiavana fa izy natao hoe zanak'Andriamanitra. Ny olona n'le mpitondrana manao izy tena manao izy arak'izay izy kosa aloha ny eo
dia manao amin'izay izy ny satria namena azy fahefana fa izao zay zavatra ataony rehetrarehetra dia mampizarazara zavatra misy zavatra eo forony dia eo zany mahatonga namteny dia boky teny fiainana ho any tena vahaolana mbola misy manday any raha mahita koatran'izay tsika zany zao satriona nyray fotsiny sady tsy misy vazance satria mety no afaka mifantoka amin'ny mpampandrofony tsika dia izay ny anankiray aloha io zany mba tsy any any amin'ny lohany mihitsy ny mpampiavana tsy mety dia manaraka ho azy mety ambany na ohatsy tsika ino moa le mpampiavany tera tsy mety raha voatia melamela dia momba ny resaka hoe fomba malagasy dia olana amin'izy dia izao tsika zany sady miantso an'le pahary no mbola miantso razana tena fady zany le olona lela-panadita mahatezitra ny pahary zany zavatra mahitsy be zany rehefa miantso pahary dia aza sy zarazaraina fotoana mba ahafahany hafa maneho hevitra sy miantso ihany koa dia tsandrimpalemina be diabe ny mbola afaka resahana ny azy tena mba miandro zao par rapport amin'le raha tamin'ity resaka hoe famonoana fifamonoana tany mba mivotry be kily ity tena tia haino an'le tompona andraikitry ny eo ny fitandrona ny filama indrindra fa ny gendarmerie zany ny chef district any toerana zany par rapport an'le satria ohatra mbola tsy nahinoana version tsara zany zareo inona marina satria raha ny hainony zanaky ny victime sy ny rahalan'le victime zany tao anatin'le niaraka tamin'ny tompona andraikitry onivony any toko avita amin'ny omaly a dia ohatra misy fanomizatsiny any tompona andraikitra ny eo anivon'ny fitandrona ny filamina rehefa ny gendarmerie hoe natsoa na ela be eo vao tonga efa lazaina melony efa mba ho avy ny district etsetraetsetra dia ny efratorin'ny acte zay vao tonga le izy a ina mahatonga zany rehetrarehetra zany ary io araka nymarintsika tamin'ny omaly tsy hoe vao tamin'io fotoana ny asabotsy io tamin'ny 15 io no fa nisy talohan'izany efa ambana dia tsisy fisoroana afaka natao mihitsy mba te heno version hafa zany satria atreto aloha dia saikiny version afa-ty amin'ny victime foana ny heno mba te heno version satria mino afa tsy ho amboamboarina matoa maka fotoana ela be vo hitondra fanazavana androany efa talata tamin'ny sabotsy le izy a dia ohatrany hoe tsy andry fanamboaramboaran-tenina hoe sokajina tenina hoe fisafidianana voambolana ao anatin'le izy fa mba te haheno fotsiny zany ina amin'ny version ny afa-ty amin'ny entre guillemets officiel miohatra amin'ny indrisanga tany mba mivotry be kely iny fa tena mahatonga saina be tokoa le izy amin'ny lafiny anankiray rehefa misy antso vonina indray aloha ambadika ao a dia raisina iampitiaviny anao miaraba tompoko manao hoana ianao ahenao kely ahenao kely aloha fa ohatra miorakoraka be izy zany zay ary mahafinaritra raha reto opération za miarabanareo a dia miarabanpe dia miaraban'ny teknisiana dia miraha soa iletra miaraba antiko lazaka dia momba an'le fitakiana ety eto tanàna amizao zany fitakiana etra ohatrany songa be mety amin'ny taxi be sy taxi amizao a nefa reo no azavena hoe fa orinasa kely zao dia atao amitsarana fa raha miorinasa isady zany otra deliside zareo zany mahiasoaso faneram-badaolo na kely eny amin'ny mavavoana ny soperaty refugera ny mécaniciasy misy karazany ny orinasa kely tohatra ny tena filaly le commune indray le taxi be taxi totra reo zaka fa dimy eny mety alohan'ny taxi be dia ohatra zay ty taxi a dia ahoany leto taxi moto reto zay tiazahoan'ny taxi vola fa taxi moto mora be frais zao ko mando moramora kokoa frais le taxi moto dia ady zao ny olona mandeha dia etaka anao ata taxi amizao a apetapeta any momba le etsisaminona tany avitsy tena naina le famakafaka le mpanao gazety mitiatika an'iny dia tena mahaosaky ty le izy dia vidy amin'le gasy io zany le aina amizao fa tena ohatrany hoe mamono koa resaka politika era zany aminonao olona iana asiana olona ohatra andreo fa posiba misy io dia zany fandefenana hoe efa izy zao ianao fa filany efa resy ianao dia mivadika mamono zareo samyzareo ihany tena manahiry na akoatra le resahana to tsika miandry fanazavana
avy amin'ny tompona ndraiky mpanjakana izy tambaratonga zany mikasika an'iny na chef district na ny GLB ny OMC any amin'ny district zany sy ny mpitandro filaminana satria voatonontonona tao anatin'le faneho-kevitra avy amin'ny fianakavian'ny maty zany tamin'ny omaly fa etsikilany ihany koa azadiny fa didi-pitsarana le maneho an'le voka-pifidianana alizy moa zany mbola afaka mitondra andraraha anao any amin'ny conseil d'état afaka mitondra andraraha fa tsy manakana lehibe ny tanàna ray ny asany zany lehibe ny tanàna fanambarana fa volany zany eo anivon'ny tribunal administratif mandray ny asany izy karaha ohatra ka mamoaka didy mifanohitra amina avoakan'ny tribunal administratif ny conseil d'état raha nitondra andraraha tany lay andaniny milaza fa hoe tsy manaky an'le voka-pifidianana zany koa mako mbola hafa hoe nitondra andrarahany conseil d'état ve lisa hoe tonga de tsy zeragna tsy hitondra andrarahany fa tonga de ataonay hoe tadidiko tsara le tenen'le commandante am'zay mbola commandante amin'ny raha 2009 hoe résolution par la force iny le tsakitsaky ny azy tena tsakitsaky zato dimapolo ngamba ny azy fa tsy arivo tamin'iny